gas Titan Taragas. Ianao no anjarako. Tantara mitoy nosoratany Nondo Razafy. Ho velominy Naina Rahaingomanana sy Christophe Rabearimanana. Miaraka amin'ny Louise Ravelsoa sy ny Fiarandrina Toandro. Nanja Mandray feo, Mamy Arvony, mandrindra ra teknika, Aro Manatontosa, Nanja Razafindrakoto. Mba tafavoakalohandray andro any fa tsy toy ny oaly. Maly tena efa ho tamin'ny 7:00 vao tafavoaka tao ampiasana tao. Be loatra koa moa ny asa natao maly zay. Soa fa ny fitaiko tamin'ny maraina ihany koa izay asa mahavesatra tao dia mba zay tsy dia maika ny natao teo ka tafavoaka aloha. Raha rija zao mbola taraiky eo fa mbola nitazominy duvet. Sako tena tsy mantry azy fa tena valaka. Ary alao andray bus eto e. Dia alao tonga dia avoaka sy tofre. Ohatray. Tsy ato anaty posiko ange ny portefeuille-ko. Tena aza hita ka tiako birao. Leo aloha hivirenana any fa any daholo ny momba rehetra. Kay! Oe, tena azafady fa voadonako ianao. Tsy naninona ianao? efa hita fa voadona mafy ny olona hoe tsy naninona. Sady jereo latsaka mihitsy ny poketrako. Tena azafady rehefa tena maika koa dia tena tsy tandriko hoe misy olona tao arinako e. Ao fa raisiko ny kitapinao e. Za azy efa saika ny anjera mihitsy teo. Mba mijery rehefa mandeha. Ianao maika any dia ny olona fotsiny domina mafy be. Ary eto ty poketrako. Jereo fa naloto mihitsy le izy. Efa hoe azafady ho a. Ary aza dia sotonina re le poketra. Ary mba ianao andehanako fa maika ahy e. Eo ny mbola mibambany eo. Mba masika koa zany raha vehivavy ka. Sady amin'izay dia ny sotoniny mafy ery le poketra fa tsy mba niandry hanolotra an'le izy. Raha reny angamba ny vady tena mety tsy mianatry ny kasy tanana mihitsy ka. Oay, fa dia variana teto koa. Taraiky indray vao tafody fa leo andeha aingana ka. Vady, vai ve ala mbola tao e. Iveriko fevalasa ange la kay miara-taraiky any nefa mba nisehoan'ilay tamiko ery tamin'ny atoandro hoe ody aloha. La koa letsy. Adiniko tato amin'ny biraoko letsy ny portefeuille-ko dia niverenako fefa andeha andray bus aho vao nitsapa fa kay tsy taty aposiko le izy. Dia zao tratralina eto zao. Velanga efa ody. Vao avy tafavoaka avy tao amin'ny DG io dia andeha ody mihitsy fa so alina tindrakioko. Ka andao ary raha andeha ody alahy. Ndao e. Ary inona litity mahalasa saina be an'lahy ty a. Tao ohatra n'ireny manan'olana be ireniko. Fa misy inona e? O le ty ry anjara. Anjara va? Hoanao hoe raha teo? 103.4. Ty e. Aiko ka tsy nisy an'la zay zavatra nresahako. Tena mba havereny letsy fa tena tsy eny koa. Ny teny zavatra tamiko angay lahy teo e. Inona ho amin'ny mahalasa saina an'lahy io? Tsy zany letsy fa nisy vehivavy nifandona tamiko izay teo a. Dia latsa-pitiavana sady ny akamako ve le ty. Tsy misy idirany mihitsy le dia. Ny toetra ny tena mahazentana. Fa naninona olona ny toetra? Mababo anga sa mafatifaty sa masositra? Tena tsy misy amin'ireo mihitsy a. Vaona fotsiny zany ka. Elahy koa nefa ve aloha mba mahay toetra nasipa ihany e. Ela saroka anatra ty. Saroka anatra ahoana koa re. Tsy izany fa zahay aly ty vao nahita vehivavy ohatran'izany. Izy tena tsara. Nga? Izy aloha tsy
toy ny akamaroany vehivavy fa ianao mitantara amin'ny onjam-peo reny hoe lava volo be maranidranitra endrika fa izy a fohy ny volony kopoka re angamba ny anarany reny dia zarazara hoditra tsy dia lava be kanefa tsy fohy koa aloha tsy haiko ilay tsy fomba ilazana azy kanefa tsy arakaraky ty endriny fa kay masika be voakitakita mihitsy aho teo tonga dia tsy nahatentsony ohatra fa inona ny fanondranana nataony lahy tantara hoe ka zao hoe ay tonga indri oay mba nody aloha indray indry izany androany tena taitra be a andriko ary tsy napoziko efa ato reradreraka androany dia naleoko nody aloha sady tsy garda androany ay tsara izany dia akaina aloha fa reraka izany ka masitondry atsoko rehefa vita ny sakafo fandehana ry aloha raha akaina hitako sady tena ketraka be indry izany ohatra tsy tena te hinana androany fa sakafo-ndry rery karakaraina ataoko ahoana ary ny zandriko iny fa tena mampiasa ny saiko mihitsy ity mahazo azy tsy mihinan-kanina mihinana dia zara raha ny telo ny sotro dia izay izy toa miovaova be izany mbetika mba miresaka mitsika kely ihany mbetika malokendrika sy manjombonjombona ary matetika aza dia lasa saina sy varim-bariana toa tsy misy mampiraika azy na ny zavatra ato an-tranona ny any ivelany nisy fotoana izy izao mba noetiko nandehandeha ny alavolo fa dia toy ny hoe vatana be mandehandeha very fanazy izany niaraka tamiko tena mijaly ilay zandriko nefa tsy hitako izay fomba nampiana azy aleo anamboarako paty amin'ilay tiany fahiny ireny zao dia mba hihinana ihany izy ary aleo karakaraina aingana ny sakafo dia mba akaina ihany koa fa tena reraka koa io ka sady atory tsara iry izao fa nasiako odimoka franskol samy alota ao anefitra manorosorony mihitsy rehefa lehinao efa rendremaniny maheno moka miodiody menimenina ao atsofinao ao tonga dia lasa ny toromaso sofa nisy ny odimoka franskols Gastitan Taragas. inona ndray zao mahalasa saina n'le ty eo zany ka tena ohatry ny vatakazo ve le ty mibandy atao kaiky ny lahy eto tsy resahan'ny lahy mihitsy sa mbola any amin'le sipa indray ny sainy lahy lahy koa letsy tsy haiko letsy fa toa lasany amin'ny foana ny saiko efa ho tapa-bola n'izay fa tena tsy haiko zay nge hoanno ny lazaiko anareo hoe babonareo hoe somareny eo le tsy alafatsy eo dia faly miandrabiraby ah io okay fa ohatry ny eoatra zany ny tena apodika ny ty bandy akamako ty mba tena tiako hita mihitsy letsika sao dia mba sipafobla be aloha zany nareo mantsy tsy dia mbola mananatra kefa am'izany resaka sipy zany ko tsy manana traikefa ahoana ary na dia tsy dia miraika amin'ny resaka sipa aza nge le tsy zao bandy zao dia tsy hoe tsy maharaka mihitsy ka raha tsy oatra lahy hoe sy sipa mandalo kely ambany maso lahy dia pezina daholo ny sipako moa amin'izany voasaromenareo kely dia fa raraka tras rizangely tity mandalo ny atandrany sy mibobosité aloha raharotona sady eo manambady ngely ty ka sady tapatongotra ny voaramaso ny fihetsika rehetra aleo areo mibandy manalazy kely ka tsy mety amiko lesy zany zany no mahatonga tsy dia miraika amin'io resaka fitiavana 103.4 fa ndraso aloha ely ty fa misinona ly ty sinona nanaitra ny latampoka teo ry apita tsiky rily ty le vehivavy
le sipa mambaba ny lava e? Ie, aizy zany hoe io amin'ny seza vato mpitatsika io e. Izy rery no mipetraka eo ampita io. aile ty e manjakely ry lery izy zany a atray atao matoram-pitoerana le tity izy e sa marary io Hoay tokoa letsy. Tena tsy haiko letsy e. ndana le ty jereo fialako zany tsy okazy ange zao iresahana aminy e ndana ho a Raza manosika lafa efa hoeny a. Fa maninona tokoa ary ty tovovavy ty mitombo fembena mila enjery eto amin'ity sezy ty e. Sa ve tena marary izy ty e. Aleo aloha anontaniana. Azafady ange mademoiselle. Ohatray tena tsy mamaly izy marina. Ory tovovavy a. Marary angay ianao. Ino fa nijery a. Faizako tony izy ianao FM 100.4. fanahitatrake fa ny olona mbola makaina tsara zao Ohatray marina mafy. Aika olona mamy toy ny veriko fa marary. Tsy naposiko hoe ty tovovavy ty no toy izao. manina tsara mama no tsy misy mamy zany eo a sao de non mam non c'est pas moi non oui fa to Chérie marina. Oay, tena mironjona teo amin'le sezy izy marina. Leo hoe lanina fa sao lazay ny olona fa nataoko inona eo ty ka. ory le ty e fa nataony la inona ty le sipa fa totorany eo am'le seza miresaka angeny nasaiko nataony lafatsy hoe nitoranina le ty e tsy FM 100.4. Toraniko zany le tsy izy fa sipa mamo io a. mamo fa mamoana koly ty mba tsy napoziko a tena jery sipandray la tamin'iny ndray zany Mareniny eo le tsy elahy. Tsy haiko fotsiny zao de hoe inona ny tokony atao amin'io fa nisy olona nahita le niresaka taminy teo de tsy tiako sao de lazainy olona fa nataoko inona teo io ka. avela fandao yapsa Amin'ty andro efa hariva ve? fatadaviny la atao inona io sa hoentinaiza zany izy io e Andao jerena ao anaty poketrana io fa sura fa tsy maintsy misy ny adresiny de apetraka eo ambavahadiny fotsiny izy de mandehitsika e. ndondray ariko banda mitady problème allo ala no misavany poketrany ary Raha zao no mitoy de ho vitako ihany ny asako androany a. Mety mba hisakafo atoandro aloha ndray andro any de afaka manomana le proposition nasainy DG natao zay ho prezantena amin'ny fivoriana amin'ny zoma iny a. Ie, tena mety zay a. Ary mba nanahoana aloha ary zay le tovavy navelana teo amin'le vavahady teny Andraharo iny. Enjana kolony nahazo anay rola tamin'ny fitadiavana ny adresin'le vehivavy iny e. Tsy hitanay ny karapanondrony de le carnet kely hita tao no nahitanay adresy de naterina tany fotsiny. Tsy hay akory na tena adresiny fa de rehefa hoe olona mety nahafantatra azy fotsiny de zay de navela teo.
raha nisy nahatsikaritra azy angamba dia mety notorian'ny olona. Eny e, mety ho tratra ny fitsaram-bahoaka teo. Ary misy miantso angia zany e. Ohatra hoe mba iza ry izy zany. FM 103.4 Mbola vaovao amiko mihitsy. Allo, raisina ahitana azy e. Allo, manahoana ianao? manahoana? Fa izaka io azafady raha tsy mahadiso e? Fa iza ianao azafady? Ianao no miantso ka ianao indray no manontany ahy. Tsy azoko. Matoa ianao miantso dia mahafantatra fa za zao no tsy mahafantatra anao a. Ka za nge tsy manontany hoe iza ianao fa hoe iza moa ianao no nisena natitra tamin'ny sabotsy. Fa nateriko ahoana moa ianao madama azafady a? Aza vao fa tena tsy azoko ka. Za ilay vehivavy naterinareo teny Andraharo iny. Izay tsy tranoko akory na nateranareo aho. Oay, izy olo le vehivavy naterinay. Ary fa taizako aloha nahalalany laharako e. Ay, fa taiza aloha no nahazonao laharako fa mba mahagaga zany a. Tonga avy eto amin'ny maison de l'art malagasy eto Antanimena fa ato miandrainao. Amin'ny 12 ora sasantsidiso zay. Fa ohatray tena nitapahany marina. Eny Antanimena hono. Sofakaika. Aiza ho aiza ary zany izy. Fa ahoana koa moa zany mahafantarany ahy? Sary dia ho tadidiny kanefa izy aza mamy be tamin'iny. Fa kay ve misy an'izao ety Antanimena ety e? Tena mbola tsy mba hitako mihitsy zao a. Tena hoe toerana falehan'ny mpanamboly izy zany. Ilay onjam-peo tianao. Misy cocktail mihitsy aza le fampiratiana. Dia toy izao foana ve zany rehefa misy fampiratiana ety e? Sa Manahoana ianao? Oay, efa teto alohako teto le tovovavy fa zany variana. Andray, tsara tarehy anga izy zany. Miaraka amin'le volo coupe carré sy le robe misora-boninkazo. Lasa izao eto akaikinao eto ange ahy e. Raisa aloha ty champagne ty. Niady vaimena no alaiko. Oay, tena azafady fa variana. Za nge tsy dia misotro e. Izy troy aloha dia ndahoaka toerana eto tsika e. Ientso aloha ny anarako e. Aintso Andriamampandry. Hafa kely indray zany anaranao zany a. Tena mampandro mihitsy. Ny anjara mampionina. Fa mba taiza ho any nahazonao ny laharako e. Fa nga dia tena misy dikany be aminao ny fomba nahazoko ny laharanao e. Tsy aloha zavatra hafa nyresahana. Tsy hoe misy dikany fa mba mahagaga fotsiny ka. Ary moramora ihany aloha ianao amin'ity divay sotroina ity fa toa teny efa misasaka sahady le tavoahangy ray a. Mamoandray nge ianao e. Non. Tavoahangy kely tiako ve dia. Fa inona kay no mahatonga anao misotro toaka toy izao e? Anga ianao manana olana tena mavesatra sa dia hoe rendrarendra fotsiny? Non, tsy zany ry anjara. Tsy zany fa sarahany fofom-batoko ange ahy e. Sarahany. FM 103.4. Tena velany fa tsy tia atsonony izy. Dia zany mihitsy ve no antony? Dia maninona nefa raha tsy mivary lava ohatran'izao e? Ka ohatran'ny mahafinaritra angely izy.
Ava efa hiala mihitsy zao ka. Efa hiala mihitsy zao any a. Ohatray marina, totorana indray ty marina. Tena velako eo ka. Za no tara fidirana miasa eto. Kaiky tena marary be zany lohako zany. Ay sotroy foana ny alikaoly e. Zao mivokany marary an-doha. tonga indray izay entsosiny menomenina vo maraina. Ny olona efa marary. Ka zao no alehany rehefa diso mamy foana e. Fa tsy mba mety hiova mihitsy ve ndry ity e. Ka zao ny vahaolana hitako fa mety amiko aloko. Tsy aminareo nge ilay toerana e. Tsapako tsara mihitsy ny mahazo andry. Fantatro hoe mafy. Fa na izany aza mba tsy njovy ny fahasalamana no avindry. Tsy mijanona nge ny fiainana riantso e. Endrea, afa tsy njovina ny fiainana. Fa mba namboary lasopy amin'ilay fanaondriny aloha fa tena mamaifay be mihitsy zany vavoniko. Efa io ambony latabatra akaikindry io e. Saotra. Fa izandray koa moa zany le olona nanatitra andrio maly iny. Ndry aloha dia mbola ho araroton'ny olona amin'ity torany toka lavy ity e. Entsokory zany. Namako re iny a. Namana mifampitarika amin'ny ratsy. Dia miteny azy zay a. Raha namandry iny dia saivy makaty amiko aty. Fa saina makaty ahoana koa fa entso ve maninona e. Sady tsy mifampitarika amin'ny ratsy zany zay. Sady za koa nge efa olon-dehibe e. Ka na olon-dehibe na efa antitra raha mbola zandriko dia tsy maintsy be desiko sy anariko e. Ary manaraka izay teniko. Ndandry mandeha miasa any dia avelao anao izay tiako. Zao aloha ny tiako dia ataoko. Andeha hiasa aloha fa mbola tsy tapitra akory ny resaka. Dia ao anaty ranjara totaraiky be lava tafaverina maly avy tany amin'izay nandehan'ny latany. Fa izinona? Nisy olana angasa rasea fitato efa tsy nitsahatra ny nanontany eo aiza lahy? Angaly ty tsy loza. Fa loza ahoana? Fa nisy inona? Tantarao aloha fa liana amin'ny bandy. Loza ho hitalahy. Le zany voaka ho maly iny ange ka natsolo le vehivavy tamin'iny e. Ay? Nasainy namonjy azy teny an-tanymena. Dia inona hoe lafa nitasomin'ny tany ah. Avy eo izy mbola mamy divay indray. Voatery aho nanatitra azy hatrany an-tranony. Dia izay nataraiky ah. Le tompona andraikitra tao amin'ilay toerana nandehananay koa moa niteny tamiko fa iantsony polisy hony raha mamela le vehivavy amin'izao eo. Dia inona moa fa tsy maintsy nanatitra azy ah. Aso fahitako tao anaty poketra ny karapanondrony dia hitako tao ny adresiny. Tena loza marina. Tena nijobo karabako tena zany ko. Tonga indray le tisiny fandrabirabiana. Fa sao dia lahy tokoa aloha no nanomeny laharako tany aminy. Sy mpambola tsy niresaka tamiko na indray mandeha kory aza ve le tsy dia amin'ny fomba ahoana ny hanomezako azy ny manlahy. Ka tena mahagaga ngely ity fa fantany nimeroako e. Nilaza mihitsy azy izy fa hoe betsaka ho no momba hafantany fa tsy nety nilaza an'izay fomba nahalalany an'izany mihitsy moa izy. Mitandray miala fa sady mpitsongodia koa zany ny ankizy ny lako. Fa akiziko ahoana koa moa e. Tsy akiziko izany iny e. Fa miteny an'izany la fa tena trano be tokoa angely ity le trano nanaterako azo maly zay e. Zany a? Ny ao anatiny loha tsy haiko fa raha ny hitako anaty ny ivelany dia tena hoe lapa be raha ny angezany a. Tena mety zanaka mpanefoefo mihitsy angamba izy iny a. Kay. Na zaka sipa zanaka debo le ty raha izany ko. Fa saingy hoe sipa ty refi be loatra indray ty izy ko.
ka hoe ny sarahny fofombady nohony izy dia naleo ny vary lavo tamin'ny toka fa izay olona tsy mba vahaolana hitany fa mety dia maherezy ala raha izanyko fa andao amin'izay aloha tsika ao any amin'ny salle de réunion fa efa tazako nakandao ny ekipa ivory andao ary sady ho ela zao ny fivorian'andro any maizina indray vao tafody an'io. aindry efa ato ie reraka zany no dia aloha mihitsy andro any fa mila miresaka tsika fa inona koa ty mampiketriketoko andry fa misy inona indray ieniko daholo ny resaka nataondreany anjara tamin'ny atoandro eny fa maninona moa zany izy ny tsy avelandry fanerasera amiko tsony namako ange iny ay fe ka tsapako tsy mahasoa andriny mifandray aminy ary efa niteneniko andringe zany fa ndry mafilokana aleoko tonga dia izy no nitenenina mino amatsy fa homora tenenina izy ninona nataondry dia za tsy maintsy mifandray aminy na dia ho sakanandry aza namako iny hita andry zany zao niova mihitsy ndry hatramin'izay nifandraisana tamin'izay lasa mafilosy be famaliana sy nikitakita mampiakapeo zay no antony tenenako fa tsy mety ny ifandraisandry aminy tena manimba ndry mihitsy tsy iza manimba tsy zazakely koa ranga aleo anao ny fiainako efa impiry koa moa no miteny andry fa aleo ahiaina malalaka arak'izay mahafinaritra fa aza didiana amin'izay ataoko afaka minamana amin'izay tiako aho mifandray amin'izay tiako ifandraisana mandeha amin'izay toerana tiako ale tsy tiako mihitsy ndry andidy sy anapaka amin'izay rehetra ataoko ohatra nyreny hoe zaza vao miala sakana reny amindry ataoko angamba fefa ho 5 taona zao efa afaka misafidy malalaka an'izay fomba hitondrako ny fiainako dia efa tsy azoko ahitsitsony zany ndry mbola zokindry ange tadidio zay dia raha zoko dia maninona nefa samy manao izay mapety amin'ny fiaina mifaza mifampilavaniny mihitsy tsy maintsy miteny ahy na falindry na tezitra tsy maintsy masika raha misy zavatra fantatro fa mety animba ndry ary amin'ny mahazandroko andry dia mila miain'ny teniko ndry ataoko angamba fa tsy hiverina amin'izay teniko izay tsony mazava zay na hiverina na tsy hiverina amin'ny teny indrindry dia za tsy maintsy manao izay tiako ary eo koa ndry fa leo be amin'ny resaka amindry eto ho an'ireo ny sakafo fa za tsy hinana ndray zany raha mba nasiany dikany akory tonga dia lasa izy nakany anefiny sady mbola nakaratony mafy be ilay varavarana marina tsy simba mihitsy ilay izy teo tena niova mihitsy iny ka mariny fa ahoana lity elahtya fa nisy inona ny to mitapina be ohatrany io nitapikandrony lahy ny anjera sana n'iny gara hita letsy tena vomafy mihitsy fa ahoana fa nanahoana aloha ny fivoriana tao ahoana hoe dia zay tamin'la zanandeha iny ny fivoriana aloha ny zotra tsara efa milamina raha ny amin'ny fifanarahana iarahana amin'la mpiara-miombonantoka iny dia zay indray totsina nisy resaka firy fa hany teneniny tamiko fotsiny dia hoe ahoana milala amila miaraka amin'ny ressources humaines fotsiny ny andro tsesany lahy zany hoe avadika congé zany zay vao milamina ny saiko marina letsy tsy efa nahatahotra fa misy inona lity fa tena loza nge le tsy nahazo dia tantarao areo izany nahazo an'la zany fa ohatra ny lina be zafady tokoa aloha letsy fa zao vao nandalo taty fa tena mbola nisy iraka nampanaoviny DG anangy teny vady teny tsy olan'izany letsy ka zao any nahazo loza tena azafady aloha raha mefa tena hoe loza marina ka sara tsy maty tany la tonga indray le mpandrabiraby ty elahy aloha mbola konondreko ny afaralahy ny olona efa zany no mahazo mbola io mihezany lahy ihany ka sendra nahy azy lahy zany
Zaho kosa aloha ny fiainan'ny lamba tena misy sakay tsara. Misy sakay ahoana ldie fiainana efa mila irodana amin'ny ataony ity ve dia mbola zany ihany ny vavalahy. Ka rehefa tsapan'ny lahy famborodana ny fiainan'ny lahy, inona ny tsy ialana aminy? Tsy pahoany ilay ty a. Sady mena mbola tsy miaraka, tsy hitako izay olana, asa resahana tsony. Ka ny olana angely etsy dia na dia te hiala mafy aza dia fa tara loatra e. Fa tara loatra ahoana koly ty? Io indray lahy fanomboka. Fa ny tsy azo lahy angely etsy dia zao. Inona ny tsy azoko? Lasa manam-pitiavana azy a. Tsy haiko fa rehefa miaraka aminy aho dia soriana foana amin'ny ataony. Kanefa rehefa tsy eo indray izy dia tsapako banka tanteraka na ny tontolo androko aza. Tena love le akamako le ty e. Zay ho tsapako maivana ny lohako fa maliny izy tena mbola narary mihitsika. Soa koa fa natory taty le ridy ino maly alina dia mba anisy nanampy tamin'ny fandrahoan-kanina. Raha tsy zany angamba dia tsy ny sakafo indray. Maly mantsy tena mbola tsapako marary mafy le lohako. Be loatra koa moa le rano voaka taminy no le ratra nahazo ahy. Ary aloha mba hipetraka hijery filma tsara fa tsapako toa efa ela tsy mba nanao an'izany ka. Fa tena tsy maheno moka miodiody tokoa aloha na dia iray aza. Tena mandaitra le odi-moka France Colt sanatorin'le sokony aintso. Ary misy anitra isan-karazany kay izany izy tony a. Manto zao ity anitra ny safidiako ity. Miloko maitso ny fonony. Arakaraka ny karazany hanitra anana ny lokony fonony. Namana tsy mifandao tsony tsika manomboka eto ry odi-moka France Colt fa tena mety amiko ianao. Oay, ary maneno ka iny finday ako. Zavarina mijery film eto. Iza hono zany miantso azy zany. Oay, iaintso ty. Allô, raisina aloha. Allô? Bonjour Anjara. Manao ny ianao izay fa sitrana? Bonjour aintso. Mbola somary misy manaintaina kely ilay fery fa za efa tsy maninona tsony ka. Fa misy inona no miantso ahy ianao? Nga za tsy mahazo miantso raha tsy misy antony ka. Bedy. Za moa angano teny hoe bedy fa gaga fotsiny aka. Nalahelo anao aho dia mba niantso. Sady henoko daholo ny resaka nataony Intsoa taminao tamin'ilay tao amin'iny. Masika ohatran'iny foana izy hatramin'izay tsy nahateo any dada sy neny izay. Fa raha mahafantatra azy iny ianao dia ho hitanao fa olona tsotra be sy tsara fanahy iny. Za moa nga maninona amin'izany e. Rariny izy raha sarotiny aminao satria zandriny ianao. Ary te hameno bangana velan'ireo ray aman-dreninao izy. Sady raha sanatria misy mahazo anao ange dia izy no hijaly sy alahelo voalohany e. Fitiavana daholo no mahatonga azy ho sarotiny aminao ry aintso a. Fitiavany ianao tsy aharo irery. Fitiavany ianao tsy ho simba na ho ararotin'ny hafa amin'izay mety ho fahalemenao. Eno ahy e, fantatra ange zany fa indraindray koa mba mila fahafahana kely e. Fa tsy dia tena hoe hiresaka an'izany ange ny atsokanao io izao e. Fa inona marina aloha e. Dia ho ny alahelonao ao fotsiny ve? Tsy mino a. Hiaraka aminao aiza indray izao no tianao? Fa nga moa dia hoe rehefa miantso aho dia hoe angatakanao hitondra mandehandeha foana kosa e. Fa izao aniversera-ko amin'ny lahady izao a. Dia manasa anao mba hisafidy toerana ray andehandehanantsika. Ataovy izay ahatonga ny ho androko io tsy ho hay adinoana. Izany a.
jereo moa zany iziko izy zao ny tompom-pety dia za no asainy mba hitady toerana hitondrana azy. way raha isotony fanomezam-boninahitra anao zany mandainga kosa ianao raha ilaza fa tsy mahafinaritra anao no mandehandeha miaraka amiko e. Za moa nganteny an'izany e eny ary e ao fa hitady toerana dia entoko ianao dia sabotsy alina laza ny fotoana ary e mety be zany zay refa bebay ianao bonne sahady. dia aiza re zany ny tondrako an'iny fa ho hitako iny hevitra e. Gastitan Taragas. Fa inona aloha no ataondry aty ampiasako aty e? Misy tsy metimety angano toe batandry? Misy marary? Fa rehefa misy marary ihany anga vao afaka mankatia? Zanga moa ny teny an'izany e. Fefa ela mantsy ndrino hoe nakatia kanefa tsy misy antony manokanako. Ve ka lehibe amin'janona ao an-trano fa tsy misy atao mihitsy dia nalaoko nakatia. Aza atao mahatezitra indri aloha ty fanontaniako ty. Fa maninona ho andriny tsy miverina miasa amin'izay e? Efa mba 5 volana ngeka izay ka maninona raha mba mamadika pejy dia miatrika ny ho avy a. Ny lasa ngeka tsy hiverina intsony fa efizany izy hoe lasa zany e. Ny fiainana mitoy foana. Tena aleo mihitsy aloha tsy resahindry an'izany hoe hiasa zany a. Tsy mbola vonona ny saiko. Ary tsy misy idiran'ny lasa mihitsy ny antony tsy esako. Sady vao 5 volana koa izay. Aminareo zany no hoe efa fahamiko mbola hoe vao. Ay, eny ary. Kanefa raha tapa-kevitra indri dia afaka miasa ato amin'ny kabinehako. Manampy ato. Endrea. Ay fa ahoana aloha ny programa andrirapitso e? Izay koa no tena antondihako io. Miditra amin'ny roa anio any amin'ny hôpitaly a. Dia garde. Ary rapitso amin'ny roa indray avy mirava. Aiko angefa tsy ngeritaona naterahindry rapitso fa tsy afa manoatra koa amin'ny asako e. Efa nianianana mantsy izy ity ka tsy azo ataoko toto. Za moa nga maninona amin'izany fa mba hitako an'izay ataoko rapitso mahatonga manontany. Ataovy izay mahafaly andry e. Kanefa tahandremo indray so dia mamy be a. Oka mba tsy hisotro mihitsy indry rapitso. Ny ariva rehefa tonga mandeha resto sika mba mankalaza azy. Mety? Rehefa tsy hisotro ara mipitso a. Fa andeha aloha fa mbola misy zavatra jereko ary amin'ny botika ary. Masotoa miasa dia aza donona misakafo so rehefa miasa eo ka misakafo indray ny tsy atao a. Aza manandry fa misy sakafo nykômandiko teo ka. Ay kosa. Miandry azo divrena fotsiny asisa. Dia indri koa misakafoana tsara dia aza misotro alkôla ho a. Afatra farako tsara mihitsy izay. Endre. Papa Enzo. Mahafinaritra kosa ny toeran'izany ko. Ianao zany efa mpakaty dia izy no efa nentanao taty. Fantaniana re zao e. Maninona aloha raha mankafy fotsiny e. Ka tiako fantatrako. Valio aloha dia izay avy ho ankafy. Aingana. Zasy ny rahalahako izay ny mpakaty. Toerana falehany aty rehefa teo ireriny izy na makamaka saina. Dia inona koa izao mampisendy be anao ohatr'izany? Anga mampalahelo be ny fakanisany aty? Ka tsy ny fakanisany aty no mampalahelo afa tsy ahafahany makaty intsony na hoe iranay makaty intsony. Fa maninona nareo tsy afaka mankaty miaraka intsony e? Angatsy mipetraka aty intsony izany rahalahinao izany? Ie, tsy mipetraka aty intsony tokoa izy. Efa ny findramonina lasa lavitry. Ianao koa izany e? Fa nga rehefa mifindramona dia tsy afaka ny miaraka intsony. Rehefa tonga mitsidika anao aty indray izy dia manararoatra miaraka mankaty nareo. Tsy sarotra nge izany e? Tsy sarotra hoe ianao fa tena sarotra tokoa satria raha mba mifindra monina toera-kafe eto an-tany ihany izy dia
ho azy tanterahany zany fa saingy mifindramonina any amin'ny mandrak'izay izy dia tsy misy azo atao ntsony akoatra ny manembona azy sisa. Hoay, tena azafady fa niteniteny foana na moalahelo tao anatinao indray. Tsy misy adosonao zany ka. Ianao aza mba tsy nahafantatrako. Sady fiainana daholo zany tsy maintsy hatrehana. Fa efa hafiriana zany izay no nahalasany rahalahinao zany. 5 volana teo angamo izay. Lavon'ny aretina izy. Izay ny antony nahafaty azy. Raha ny tena marina koa dia tsy tena hoe rahalahy ray tampo amiko izy fa kozainko. Fa zany hoe laha tokany ray aman-drenina ihavy izay ka tsy mba nifankafoy miara lehibe mihitsy aza fa no nianatra teny amin'ny oniversité vao tafasara toerana satria izy nandeha nianatra tany États-Unis moa za tao a France. Ay ve ary ka izy nanao fianarana tany ivelany tsara be zany. Ka mba nahazo bourse dia afaka nanao sady mbola nampino ray aman-dreny io rahalahy kokoa dia tena nanararoatra hatramin'ny fahakeloko mantsy dia efa nondraisin'ireo dadatosiny amin'ny troako ireo tonony zanany mihitsy dia toy izany koa le rahalahiko. Zany tsara fanahy kosa ry zareoko. Fa iza ho any anaran'izany rahalahinao zany Iasina. Izay ny fiantsoana azy. Mitovy-taona amiko ihany zany tena mbola tanora mihitsy izy no lasa. Mampalahelo zany. Hoay, fa efa atoandro be ka izao fa tsy alefa itsika misakafo fa za zany tena efa noana be mihitsy ka tsy nanadiny divay ianao misaotra fa tena nafinaritra be mihitsy ny tontolo androko androandro anjara. Tena faly Zany tsy misy isaoranao ny amin'izany fa faly koa rehefa faly ianao sady mba nila nakarivotra kely koa fa teny efa ela koa any tsy mba nandehandeha. Zange efa miteny aminao afaka mandehandeha foana tsika rehefa afaka ianao na koa maka congé ianao dia mandehandeha tsika. Hafa mihitsy ianao ty ka mariny maninona indray mbetika ianao mahafinaritra dia mbetika ianao mahasosotra. dia tsy tianao za kosa mahafinaritra matetika indraindray ihany vao mahasosotra. Eno fa mba saika an-tany ary aintso alefaso ny fanontanianao Andriamatoa. Inona tianao ho fantatra? Inona no andraisanao ny tiako lazaina dia hoe inona zany ny fifandraisana misy eo amintsika. Fa ngah mbola tsy hainao foana inona zao no tianao? Ka tsy haikoko. Anadahanao ve ny fandraisanao azy sa namana sa olontiana sa inona? Ka tsika efa miaraka toy ny mpifankatia. Tsika nge efa couple. Tena marina ve zany ry aintso fa manany ihany angah zao poziko zao. ka ianao aza mifanidika beko. Se zao aleo atao hoe miaraka tsika dia amin'izay ianao miaraka mandehandeha amiko foana dia mikarakara rehefa le samamo iny. Tena tsy azoko tsony izany ka tsy mila azonao zany tsy voatery ho azonao ary ao fotsiny. Way izay fa efa eto ambavadinay kay merci beaucoup tamin'ny androany miteny anao miprogramantsika manaraka. Baibay anjara bisous toraka bay tonga dia lasa izy marina tena tovavy hafa kely iny ka dia tena hoe arahana amin'ny onjany araka ny lazainy tokoa kanefa ingendrandray totazako eny amin'ny masony fa misy vesatra lahelo tsy mety afaka mihitsy ao anatiny izy to tsy mba mamboraka ny alahelony mihitsy. Aleo ny aza misotro dia tsy mijanona raha tsy mamo.
aleo andeha hody fa eto dia variana eto fotsiny ah. Voaingana no faneraserako taminy ary tsy nisy an'izany aintso be voky izany fa resaka noentiny nanadalàna ny tato fotsiny izany dia nenalefaka ihany izy avy eo ary nyteneniny ah fa mandalo olana lehibe aintso. Ay, Fa nampitandrina fotsiny izy ny amin'ny tsy anadalako fotsiny any aintso. Raha tsy izany dia mety efarany fanagadrana hony raha misy mahazo azy. ay ve ka zanaky ny DG antsika ihany zany ty sipadalainy laty e. Enjana indray zany a. Tsy tena hoe zanany angely ty fa zanadralany e. Efa maty ireo tena ray aman-dreny niteraka ny aintso dia niraisy no tonony zanany izy mirahavavy. Ay ve. Ary mba ahoana ozy amin'ity tapikandry laty? Inona moa letsy no lazainy eo fa hoy fotsiny izy hoe raha mila remboursement dia omena ny ekipa finance sy ny ressources humaines ny facture rehetra. Aikosa, ilay zany e. Fa andeha ao amin'ny DG aloha hitondra an'ireto dossier reto sy ny aviny ka. Ok letsy. Ok. Misaotra anao ah aloha ry anjara nanaiky ny fangatahako ny eona aminao ah. Tsy misy isaoranao zany ka. Ataoko angamba ny mahakasika ny fifandraisako amin'ny aintso zandronao no anton'izao fionan'izao a. Sa Ie, ny mahakasika an'izay mihitsy no antony. tena mialatsiny aloha madame Enjo fa Aza mbola tapahanao aloha ny teniko e. Mahakasika ny fifandraisanareo hoy ah. Tsy azoko fefeny aintso tsy hifandray aminao. Ianao koa tsy azoko fefeny. Sarotra moa izany ilay miteny anareo raha ny tena marina e. Tsapako koa anefa fa nisy fiovana teo amin'ny aintso hatramin'izay ny fandraisanareo izay. Lasa mba misy fotoana izy miranendrika, lasa mba miresaka matetika, lasa mba miena ihany koa ny fisotroany. Mino hoe fa noho ny fifandraisana taminao no anton'izany rehetra izany. Ka noho izany dia mamela anao malalaka hifandray aminy a. Ka nefa tandremo fa raha misy mahazo azy kosa dia ianao no raisiko tompona andraikitra satria ianao ny fantatro fa mifanerasera aminy matetika. Tsy dia manana namana firy mantsy izy iny hatramin'izay. misaotra anao a nametraka fitokisana tamiko. Fa tsy midika akory izany hoe matoky anao 100 isan-jato fa satria tsapako fa mahafaly ny aintso ny miaraka aminao dia tsy maintsy miezaky ny atoky anao a. Eny e, rariny ianao raha toa ka mbola tsy mahatoky ahy satria voatsela akory no ny faneraserako tamin'ny aintso. Amin'izao fotoan'izao koa efa maro ny mpanararoatra ka tsy omeko tsiny ianao raha toa ka sarotiny aminy. Mandalo olana lehibe mantsy izy iny ka atahorako sao dia anao tao foana raha mbola koa tabaisiko amin'ny fibedesana indray ny sainy. Sarako azy izy tsy nanana eritreritra ny hamono tena kanefa na izany aza mamono azy tsikelikely ny toaka sotrony. Mino anefa fa hanampy ahy ianao mba hahatonga azy tsy hikasika an'izany intsony sady mba hibanjina ny loaviny indray. Tsapako tokoa fa tena manana olana izy. Tsy mbola tena ny tantara izay tena tsy zakany anefa izy fa anao an'izay azoko atao foana ho fanampiako azy. Ok, misaotra anao any amin'izany. Fa aleo aho handeha amin'izay aloha fa mazotoa ianao mbola maika handeha ho any amin'ny hôpitaly mantsy ahy io. Ohatray ny sakafo reto tsy lany akory nefa ianao andesa. Tena efa tara fa tsy olana izany e. Fa aiza ry anjara mbola tsy tonga ihany nefa efa niteneniko mafy hoe amin'ny roa izy ny tokony ho tonga aty. Zao nefa efa mitelo latsaka fefana. Marina tsy efa nomboka ihany ny fotoana. Tia mihitsy aza ny tompona andraikitra fa iantsoa. Eny ary tompoko. Efa tokony miditra ao ampisalina hono aho miomana sy manao test ny instrument rehetra. Tena aloha miditra fa manjary taraiky fanomboana ka so fa efa niteneniko izy hoe salle D2 misy ny concert androany.
maty ambote azy avy any Ambohimanarina kanefa aty Antanimena ny concert nyteneniny ahy. Zaho koa mbola nijanona ny vidy voninkazo araky ny nafarany aintso a. Nefa jereo reto izy fa mitady ho simba amin'le za mandeha mafy be. Marina tsy ho singa andray sisany voatondrako ho azo raha izao no mitoy. Soa efa kaika efa eto ambavahady eto mihitsy. Salina tedeo izy izay. Hitsika e. Aleo miditra moramora. Teny efa manomboka. Eny e, aleo tara toy izay tsy tonga mihitsy. Tena tsy misy toerana ho atsony izy zany a. Aleo zany mijoro eto fa manjary manakotaba olona efa mifantokako. Ary tena mahay mitendry pianonga izy zany. Marina tsy tena mametsovetso ery zaty hira tendreny. Andray zany endriky aintso ao anatin'le akanjo miloko manga mamirapiratra toy ny lanitra feno kintany. Voaravaka reto kavina sy rojo mifanaraka amin'le akanjony. Na olakola ny volony na dia fohy aza. Ary tena manendrika azy tanteraka. Tena tsara. Kanto. Mambabo fo saina. Oay, tia talako. Iza ty efa eto alohan'ny aintso eto fa tsy tonga saina mihitsy e. Tsy tsaroko akory na ny nandro sokatra eto aza. Tena revo tanteraka ka tsy tsaroko hatramin'izay ataoko tsy Marina. Tena variana be anjara izany. Hitako tsy tsapany akory aza hoe mandeha miadana manketo alohako eto izy. Anjara, tao variana be ianao. Oay, azafady. Mahasondriana loatra le hira nitendrenao ka tena tsy henoko akory aza hoe efa vita le izy. Fa tia misy voninkazo anao. Miala tsiny fa singany iray sisa ny tongako. Andray, misaotra. Tsy misy olana na singany iray aza satria singany iray tena tsara no nomenao aho. Ary ndao aloha tsika andeha ho ary amin'ny grande salle fa misy cocktail ao. Ndao ary e. Noalitiry anjara nisy sipiny ny fanao fotoana tamin'ny lahy tamin'ny herinandro teo amin'ilay resto Tetsambato mitsangana. Izy ality Tamin'ny herinandro? Ie. Zoko ny aintso ity iny a. Ay, Nisy zavatra nilany ahy dia ny fanao fotoana tao izay. Manana cabinet médical izay izy iny rekaiky ny fiangonana Antanimenery. Atao tokoa ange izany nanao passement an'ilay lohako iny. Ie. Fa tena manjaly ity a. Efa misy bandy miaraka amin'iny angaly ity sa? Haiko indray ny ao an-tsainy lahy. Tsy zaka lahy letsiny a. Le ty aza sary-piareo le ty a. Sa tsy mba mety amin'lahy hoe tsika mitsamy fa dia izy rovavy. Tsy misy resaka sarotam-piaro zany fa masika angely ty iny e. Hitako amin'ny fomba firesany fa sady masika izy no entitra no tsy mahatokotoko lehilahy. Kay. Raha ny hoe misy olona miaraka aminy tsy dia haiko loatra ndraika. Ny momba ny aintso aza tsy dia mbola fantatro mazava ko maika fa ny zokony. Ny any tena azoko antoka aloha dia zana-dralany teo izay atsika zany izy rovavy. Tokoa moa. Tsy problème zany e. Tairo mba menima ny fotsiny ary ahy. Sa tsy manana lahy? Tena tsy manana letsy fa raha tena tia resaka aminy lahy dia mandehana makeny amin'ny cabinet médical mitsinjo fotsiny a. Dia mody manao marary lahy amin'izay tafa resaka aminy. Ie.
izy mantsy to isa-maraina no ao amin'ny kabine io rehefa riva kosa indray dia eny amin'ny hopitaly. tokoa le tia ary alakika ifetsy any ao fa tena zay mihitsy ny ataoko sady tsy miandrelona fa alao tonga terapitsy maraina avy any vao maka ty ampiasana ohatra ny tena amilay za ny fiainana izany le tiakolo ty tena banditsy fa dia efa miteny alany efa izay hoe tany reo manondrana any ka ampisy fiatraka any amin'ny fifandraisako amin'ny aintso lasa vao maika tsy ahatoky atanteraka eo izy. Tsy taitra lahy fa raha iny kosa aloha ny zakako tena tonga dia endry be amin'izay sady ho alaiko vady mihitsy ny tia aiza indray no ahita zipa manja be ohatrany sady amin'izay dokotera tena kosa ngely ty izany eno fa mampitandrina fotsiny otry iaintso ty miantso aty misy zavatra mpanaoviny andray angamba aloha raisina fa sotezitra eo iny. Allô, bonjour ndry. Allô, bonjour Anjara. Manao inona ianao zao? Vao tonga tao trano avy niasa mihitsy dia voahandro sakafo. Fa salama avy aloha ianao Salama be ka. Dia mba mieritreritra avy ianao? Tsy mieritreritra ka. Amin'izay dia tsy mba ataonao anaty eritreritra ao kosa ve Laingako izany inona ary ny azoko atao andry aloha Tonga dia fantatra be hoe angataka zavatra. Ie. Ka zaho ary manorata taratasy mirakitra ny fihetseham-pon'la rehetra ao fa hanao toy izany koa sorato tsara ny sady kalio ataovy mirindra tsara dia amin'ny alady amin'ny roa aleva ty an-trano fa misy toerana hitondrako an'lahy zay Ae, eny ariko. Baibay Anjara. Bay, tonga dia nitapahany le antso. Mba hafandray ny fangatahany tamin'ity ka manorata ho izy taratasy mirakitra ny fihetseham-ponao hafa mba hanoratra ihany koa izy dia amin'ny lahady ny fotoana hitondrana azy. Amin'izay indray nitsondriny mafy hoe soraty tsara no sady kalio tsara. Inona moa izany fa dia hifantoka amin'izany ndraiky. Fa mba aiza ho aty toerana hitondrana ho aty ry aintso Toerana fahazazako aty. Rehefa fotoanany fialan-tsasatra iny dia eton'ny dada sy neny mangaty izay mirahavavy ary tsy mody izay raha tsy tonga ny fidiran'ny mpianatra. Dia trano kely ity no fivantananay tamin'izany ary misy zaridaina izay ao ambadiky ny trano ao. Tena tsara sady tsara rivotra ery izy izany Ndao ianao raha hijery an'ilay zaridaina kelinay? Ay andray mahafinaritra be ary misy sale kely ka itsy aloha itsy Ie, salena mpanamboariny dady io. Mahafinaritra ery izao no mipetrapetraka eo amin'ny sale io rehefa le arivariva iny izany hoe mety be moka be fotsiny no le izy faritra misy zava-maniry. Mampiasa odi-moka France Colse fotsiny dia milamina Tokisako feno kosa aloha ny odi-moka France Colse sady mirehitra mandritry ny ora maro izy Fa hitanao nitongina amin'ny rahavavy tamin'ny dada mihitsy io sale io satria rehefa le milalao iny izay dia mamay be mihitsy. Dia nasaina nasiana toerana azo andrahoana sakafo satria izay mpanotsy konokonona tamin'izany. Efa nasiana fitaovana natokana ilalaovanay mihitsy aza ty. Dia nanana sary-bakoly kely koa izay
dia inenina anjaitra ny akanjony. Ay, dia ny fidianana masinina kodra kosa ireo vavy dia samy mba niezaka nanjaitra na dia tsy mahay akory aza. Tamin'izany ny fiainanay tena nafinaritra. Zaho toa tena banga loatra. Aza dia misendo sy malahelo toy io moa hoe raiso amin'ny lafitsarany avokoa ny zavatra rehetra. Eny fa na dia hoe tsy ho intsony azy ireo ray aman-dreninao dia mifalia fa ny zokinao mbola eo. Dia za koa ny mbola eto hoe mampifaly anao sy azonao adalaina foana. Fa raisiko amin'ny lafitsarany daholo e. Fa nentinao ilay taratasy a? Ie, noentiko ka. Ty tonga dia ho vakianao eto anga? Tsy ho vakiako izao ka. Ho ataontsika ato anatin'ity vatakely ity. Dia rehefa inona zany vao vakiana ka? Afaka herintaona dia ho vakiantsika. Tsy azoko. Fa afaka herintaona ahoana koa? Dia raha simba ao ireo taratasy ireo na misy mahita? Aza manany amin'izany ianao satria nataoko tao anaty boaty vy ilay izy dia tsy misy atahorana. Ary tsy hisy ahita mihitsy io satria tanàna mihidy tsara no sady misy mpiambina angety e. Ny mpiambina tsy anketo amin'ity chalet ity mihitsy. Ny lakile an'ilay vata kosa efa misy toerana fampirimako azy. Raha ny amin'ny hoe amin'ny herintaona indray no amakiana azy tiako fantatra hoe mbola ho tafiaraka ve isika amin'izany fotoana izany sa tsy intsony. Tena hoenao mihitsy ve no anjarako sa tsy? Iaintso a, fa manina ianao no miteny an'izany e. Fa ngatsika hisaraka sa tsy tia ahy ianao sa inona ny antony fa tsy azoko mihitsy ange. Azonao izany rehetra izany fa za manahy e. Miandro kely ny fiara fanafotsintsika dia mandeha. Efa voahidinao tsara ny tranonareo teo a? Anjara. Ndehana mandeha mody ianao fa za mbola hijanona aty. Ohatry fa ahoana ry Aintso a? Fa manina ianao tsy hiaraka amiko mody? Tsy afaka niaraka hody aminao ahy Anjara. Eny e, sady tsy ho hitanao intsony koa aoriany androany. Miala tsiny aho. Fa ahoany e? Fa misy inona mihitsy akia? Inona ny olana? Teny ianao anko raha toa ka misy olana fa iratsika mamahy e. Nisoratako ao anatin'ilay taratasy daholo izany Anjara. Ho azonao eny ihany ny antony fa ekeo alofa izao ny lahatra. Any a? Tena tsy azoko mihitsy angery Aintso e. Dia tsy miaraka intsony izany tsika? Eny, tsy afa manoatra Anjara. Saingy aza manahy fa efa voazavako tsara ao anatin'ny taratasiko daholo izany rehetra izany. Dia amin'izay moa fa efa maimaizina ny andro. Eny ary na dia tsy misy fantatro sy tsy azoko akory aza ny antony dia ekeko raha toa ka izay mahamety anao. Saika diniko. Aza donoina fa amin'ny herintaona faha-efatra amby folo febroary amin'ny roatolakandro ny fotoanantsika eo amin'ny chalet kely io ihany. Andro sabotsy izay fotoana izay. Io no fotoana nisafidiako hamakitsika ny taratasy. Nofihin'ny ady lasy izy niditra tany an-trano. Tsy nitodika intsony. Ka inona tsonoko moa izany no hitsanganako eto vavahady eto fa aleo mandeha. Tena tapa-kevitry ny andeha izany ry? Efa voadiniko tsara ny fanapahan-kevitra kia. Ho fanatsarana no avy no antony andehanako. Eny, azoko ange. Fa ahoana ny amin'ny Anjara? Efa voalamiko raha ny momba azy e. Saingy ny toerana andehanako aza lazaina azy mihitsy a.
Mino mantsy fa tsy maintsy andalo any amin'ny kabine izy na tia trano mihitsy aza raha sendra malahelo aho. Lazao azy fotsiny fa nandeha ho fanatsarana no afiko. Raha toa ka anjarako tokoa izy dia tsy maintsy ho tafiaraka foana izay na dia efa sarahan'ny elanelam-potoana sy ny elanelan'ny tany aza. Eny ary raha izay no hitandrifa mety dia manaika aho. Ka efa ao daholo izany izay ilaina, ny passeport, ny billet d'avion. Ie, efa ao anaty poketrako ao daholo ka. Ity valizy ity fotsiny ange sisany tsy vita dia izay e. Fa dia tena entam-be mihitsy koa ange izany entandry reto izany e. Marina tsy ohatran'ny olona hifindra trano ireny ity izy. Ka tsy vakansa herinandro ange no andehanako ireny tsoa fa ho fotoana lava ka tsy ho entana maro ve no entina. Ny kiraroko, ny akanjoko, ny poketrako. Za kosa tsy andeha hividy indray rehefa tonga any e. Eny e, marina tokoa aloha izay e. Ary efa fantatry ny eny iray hely ve izany hoe androany ny volandry? Efa nolazaiko azy ka. Efa fonina koa izy ny efitrano andraisany ahy. Dia tena tsotra sady tsara fanahy raha fozandrika. Na dia efa ireny aza ny zavanitranga dia tsy mba nanadino andry izy. Marina tokoa izany. Tena tsotra. Hoy foana izy hoe toy ny zanaka vavy tsy mba nanana ny fandraisany ahy. Ndry Tsy nampaninina azy mihitsy hoe any aminy no mivantana. fa na izany aza ampio foana ihany izy na amin'ny resa-bola na amin'ny zavatra hafa. Endry hiara-monina aminy ve dia hitaza-potsiny kosa e. Tsy maintsy manampy azy aho. Efa toy ny reniko angeny nandraisako azy. Fa efa vita reto ny entako fa andao amin'izay raha anatitra eny amin'ny aéroport ihany ndrika. Sao dia tareto. Eny tokoa sady ny fitohanana koa etsy andaniny. Fa inona ny ity mahazo an'lahy ty a? Hatramin'ny maraina ny dirany lahy manjonitra sala amin'ny akoho voakapoko ireny. Fa misy inona? Tsy haiko intsony letsy e. Tena very tanteraka. Fa very ahoana? Fa momba n'inona ilay olana aloha? Sa Momba ny aintso mihitsy e. fa maninona indray izy? Misy inona aminareo? Sa saraka? Eny letsy e. Ny saraka izay. Ny sarahany moa izany raha ny marimarina kokoa e. Fa ahoana le tia? Fa nisy inona? Ka izay antony izay mihitsy ny tsy haiko letsy a. Tsy haiko hoe inona ny antony sarahany tamiko. Tezitra tamiko ve izy sa maninona satria dia tsy nisy fanazavana, tsy nisy inona fa dia ny sarahany fotsiny tsotro izao a. Manjavozavo be izy izany fa tena tantara ohatrany amin'ny voalohany mihitsy aloha ka. Taiza dia oviana no lazany fa tsy miaraka intsony nareo. Miaraka izay tamin'ny lahady teo dia Ohatray mba gravy koa leto izany. Tena hoe gravy ny sady hafakely e. ialahy koa letsy. Zaho tena very hevitra mihitsy mikorontana ny saiko. Za nefa nametra ny zokony fitokisana ny amin'ny anapiako azy hiala amin'ny famoiza-poka nefa izao any sarahany. Ka tsy efa ho fantatra ny zokony koa moa ve zao zany? Ary raha ohatra ka miverina any amin'ilay toerana nandananareo ialahy dia tonga dia vakiana ilay ity ilay taratasiny a. Tsy mety letsy izany a. Tanàna misy mpiambina angely ity izany e. Ay, Sady inona no lazaiko amin'ny mpiambony ao hoe andeha kely ao amin'ny sale eo afa misy zavatra jereko. ay tokoa moa tranony zareo ihany le iziko. Inona moa zany fa dia omeko an'lahy ny mahereza. Ary ho an'ilay tia nikaly fa mbola mafy ny azo an'lahy zany rehefa avy eoko. Ka manahoana tsara indry izay? Omaly isika tsy tafaresaka tsara fa mbola reraka be indry. Tsy dia maninona loatra ny aretina toa tamin'ilay décalage horaire. Natory tsara alina. Mama koa izany tsy maninona izany ary e. Tena nahazo aina mihitsy azako. Torimaso ange izay e. Fa i mama aloha manao ahoana e? Salama tsara?
Tsy nangina rery ve taty? Atao ahoana mokina dia mangina aza, saingy aza manandry fa tena salama ka salama tsara mihitsy. Tsara izany rehefa salama mama. Sady hitako lasa mety hanora mihitsy aza ke izany. Toa sady lasa ny enkena, ny volo ny tapahana, ny sady nasiana kopo mihitsy tena maneva be mba marina moa. Ndre koa kida mahita lazainy aoko. Tena marina nge zany e. Marina tsy ho lazain'ny olona fizandray ny zokiny amintsika. Tsy maintsy mba mihetsiketsika kia. Ny fiainana tsy nona mitohy foana. Miezaka manao izay mba mahafalifaly. Fa indrety ny toa tena lasa ny aina kely. Fa ahoana? Anga mbola malahelo ihany. Tsy tafavoaka ary mama. Tsy nahay nandroso toanao a. Tafalatsaka tao anaty famoizam-potanteraka. No heveriko tafiarina kinanjo. Tena tsy vitako e. Mbola mitoetra tao anatiko foana ny alahelo. Tsapako tsara ny mahazo andrika nefa mitrakafa ny fiainana mitohy foana nge. Fa vela ho any izany resaka izany fa hoentiko mandehandendry raha riva. Dia tonga dia misakafo any amin'ny restaurant sika mianaka izay vomody. Mety? Tena mety ka, tsy maninona mihitsy. Manararoatra koa fa amin'ny herinandro ny eritreritra hoe andeha hamonjy an'ilay atelier misy an'ilay namany dada. Izy mantsy efa niteny tamiko hoe afaka mandalo any amin'ny fotoana rehetra. Mo afaka miasa ihany koa raha te hiaraka hiasa aminy. Ay kosa, tsara izany. Ataovy izay mety tsy mahafalifaly e. Mbola tanorindry, mananjo ny ho sambatra, mananjo ho tia sy ho tiavina ihany koa. Efa nilazaiko indry moa fa misy tovolahy izay ihany. Anomboka indray mama. Mbola tsy ao anatin'ny saiko mihitsy ange izany e. Eno afa mba miteny fotsiny ahy e. Mbola malahelo an'ny aintso foana ve le te hilary anjara? Adinoy amin'izay le tsy izy fa tsy afotelo volana ve izay e. Sady tsy miantso ny tsy maninona. Efa nandana ny lata ny an-trano ny vatsy tao, ny sady mbola tsy lazainy ny zokony keo amin'io izay toerana nandanany. Ka tsy haiko letsy efa tafalatsaka tanteraka ka sarotra amiko le manadino azy e. Efa tsy androko sahady ny atongavany amin'ny heritaona ahitana azy. Amakina izay taratasy ny soratany. Tena tsy vitako letsy e. Hitako ny hevitra. Aleo lahy hitadiavana sipa vaovao. Ny fanafodin'ny ratrapity ony mantsy dia fitiavana ihany. Tsy afa mandala fa tsy maintsy. Tonga indray le disy ny hevitra taingina. Ny saiko ange ka tsy amin'izany mihitsy le ty e. Tsy mahazo mandao aho. Andramo ihany loha. Mba hanadinoany lazy fotsiny nge. Na dia tsy araka amin'ny olo-kafa azy lahy dia mba amerenana ny sainila fotsiny. Afaka no aiza-tsony koa moa letsy e. Fa zatao an'ilay vehivavy mampiomehy reny anefa. Eny letsy a. Ho hitan'lahy eo fa organizeko tsara ny rendez-vous lahy. Vela kosa nefa mila mezaka. Eno ary faonoa miresaka nga elasenitsoa. Tena nanaiky ny resaka tamin'ny lava ely ty izy. Sika ngely ty mahay mampiresaka e. Fa tena hetitra tokoa aloha izy a. Masitsika firesaka kanefa vao maika manjakely ty e. Tena hoe milay zany nda samy sipy e. Ny lahy hoe moa tsy lazay lafa manjakely daholo izay mandalo rehetra io e. Fa izy l ty hafa mihitsy a. Efa miteny Allah fa raha ino any zakako dia endry be amin'izay a. Ho hitantsika eo moko. Tonga ihany ty le andro izay efa tena tsy androko ery. Eto amin'ilay salia kely fanaovanay fotoana zao. Eny e. Ela tokoa vao tonga saingy
mba azo lazaina verity ihany a noho ny fanampin-drinja. Raha tsy nisy an'ireny rendez-vous reny dia efa tsy haiko izay nataoko nanalana ny taona iny. Aiza ry aintsony to tsy mbola tonga ihany. Zaho koa moa tonga aloha be koa. Aleo andrasana kely ihany aloha izay herintaona izay ara arotro ihany. Adiny ray izay no nijanonako teto. Mbola tsy tonga ihany izy. Tena aleo raha nga ho jereko le vata dia ho vakiako le taratasy a. Tsy arotro tsony. Zay. Aleo vakiana amin'izay. Lavalava izany a. Ho any Anjara. Anjara, haiko fa betsaka ny fanontaniana miaoteaoteo andohanao. Haiko fa be ny baraingo tianao isy valiny. Ato anatin'ity taratasy ity no anambarako aminao ny zavatra rehetra. Haiko fa fotoana ny fanomezantsika ny anio 14 febroary. Kanefa za tsy eo anilanao araka ny efa ny fanarahana. Ny hevitra ny tenako mafy aho. Ny hevitra fa ho vitako ny hiotra kanefa diso hevitra malemy aho. Resy aho. Laza taminao aho ny isika ny fanao fotoana voalohany indrindra fa hoe misarany fofom-badiko. Laingako reny. Laingako satria tsy nisarany aho fa lasa nandao ao any mandrakizay izy. Tsy sakako izany ka ny any hevitra hitako naminona eritreritra dia ny fimamona. Ary dia reny hitanao reny. Niezaka ny nampiseho taminao endrika faly. Kanefa rehefa mahatsiaro azy aho dia manameloka ny tenako satria tsy mendrika ny ho faly aho. Maty noho ny aretina ny taiza azy hatramin'izay toky. Mijaly izy vao maty ka izany no antony nanamelohako ny tenako. Rehefa nahita anao aho nefa dia nitamberina tato an-tsaiko indray ilay endriny. Tovy be nareo. Ary betsaka ihany koa ny fitoviana misy eo aminareo amin'ny lafiny toetra. Tsotra toanao mihitsy izy. Malefaka na inampitsika. Ka noho izay fitovianareo izay dia nanapa-kevitra fa izay ny rahako nanao taminy dia ho averiko atao miaraka aminao. Izany no antony ireny fangatahako maro be ireny. Tsapako anefa fa tsy nety voafafako ilay alahelo lehibe tao anatin'ny foko. Tsapako koa fa nampijaly anao fotsiny aho. Noho izany rehetra izany dia nanapa-kevitra fa mila miala lavitra anao. Tsy ianao ny olana fa za. Tsy hoe tsy fitiavako anao fa noho ny fitiavako anao mihitsy aza. Dia naleoko aloha mandamina ny amiko mba ho aintso vaovao anao fa tsy le aintso rotiky ny alahelo. Ka mino fa iandray ianao ilay malalako. Iaintso. Andray. Aivika izany ny zavatra nahazo anao ry aintso e. Nefa dia nikoboninao samy rery tany. Za nefa teto foana vonina ny hoe hanampy anao. Eny e. Izay ny safidinao dia ikeko. Ary vonina ny andry anao amin'izay fotoana mahamety anao aho. Tena efa elaka ary aintso ny tsy taty amin'ity trano ity ka. Tsy azoko mihitsy angendry hoe inona ny tsy nakanesandry taty mihitsy e. Ny asako akia. Tsy afananoatra noho ny asako. Raha tsy hoe ndriny donga anao vakansa kely aty io aza mety tena mbola ho ela vao nakaty Ndry koa izany. Tsy ndry ihany aza ve moa no mpiteny matetika hoe aza donona mba maka aina kely sy maka rivotra. Kanefa ndry ihany izao tsy manatanteraka an'ireny lazaindry.
ndry koa zany hitako fa sao dia tokony karakara sakafo amin'izay aloha sika efa ho amin'ny 12 ihany tia ny andro kanefa navary azy mbola tsy masaka sa inona ny tiandry hoanina amin'izao atoandro zao tena aleo vary aloha ka zany zao no tena tsy ampy amiko eny hoa nenra elo mantsy tena manao fiainam-bazaka zara raha mihinam-bary sady mbola manao régime koa dia tena hoe tsy dia misakafo firy aloha vary dia atao nofon-kena endasina ny loaka ampiana lasary karaoty kely zany zao no tena hitako fa tsara eny ariko aleo aloha asaiko mijery karaoty raha soa fa izay zao no tsy misy ato dia asaiko mividy citron koa izy ho ataontsika jus marina tsy ho amorotsika vo hisakafo raha izao tsy olana fa mandra-pahatonga an'izay ngefa misy voankazo reto azotsika hoanina alohan'izay voankazo mantsy alohan'ny sakafo mihitsy ny tena tsara hinanana azy efa mahay ka aleo ary aloha tonga dia ho karakaraina ho atao steak ilay nofon-kena dia tonga dia atokona ny vary soa fa mahandro amin'ny gazy fa raha zao no mbola hoe mandrehitra afo dia tena hariva mihitsy angamba voavi fa ho ny marina ho ahy iantso any anjara amin'izay ve zany ndry satria efa noty sa ahoana tsy mbola tena vonana iresaka amin'ny aloha rentsoa tena mbola matahotra fa mbola maratra foana angany fondry mino aho nefa fa nahitoky aza dia tsy makasitraka andry ampijaly tena toy izao eny aleo aloha makasaina tsara dia hitako eo izay atao ary ndry marina tokoa ange rentsoa tao niova niova ahoana indray koa hita fa niovako lasa variana amin'ny telefona foana rehefa le tsy miasa iny amin'izay indray dia misy fotoana mimerery asa iza koa zao le niantso andreo omaly alina iny aizako efa hoadiny ray raha nga teo amin'ny telefona teo ihany soa fa reraky ny volina fa ratsy izany dia niteny rery tamin'ny rindrina satria ndry efa nisy nampiresaka tsy misy an'izany ekefa ndry koky mahita lasaina resaka asa koa na tonga ela be teo amin'ny telefona omaly iny ay asa resaka asa dia ny findrana hevitra mihitsy manginy ndry ary jereo io vary io sao dia ritra fa tsy eo ndry manadala io eno ay leo amin'izay vakiny ty taratasy ny anjary ty so fa tsy hitany entsony nakako azy teo ho any aintso iaintso atao anatin'ity taratasy ity no ilazako aminao ny fihetseham-poko rehetra eny raha vao nahitanao voavoalohany iny a dia efa ny tempo ho anao ny foko tsy ho adinoko mandrakizay le endrikao masika nijery ara sendra voadonako teny an-dalana ianao tamin'iny fotoana iny le feo anao ny kitakita zay vao maika nahasarika taminao mety tsy ino ahy ianao raha ilazako fa ianao ny voaloham-pitiavako tsy dia ndraika tamin'ny resaka fitiavana hatr'izay satria tsy teo voafitaka no sady tsy te hamitaka amiko tsinona ny fitiavana dia tokony haharitra ka ny safidy a fa raha tsy endra le olona iray tena hanaitra dia tsy hisafidy ny ity izany mihitsy kinanjo sendranao aho le tovavy indraindray tao mahasosotra mahatezitra kanefa rehefa tsy mahita anao aho dia tsapako banga zany ny fiainako tianao ary aintso eny tena tianao amin'ny foko sy ny saiko manontolo aho na dia tsy fantatro aza ny olana ny anjady taminao zay nahatonga anao namoy fo dia ny vonona tokoa ny hiandry an'izay fotoana ahasitrana anao vonina ny hanampy anao hanamaivana ny alahelinao sy ny ratranao eny fa na dia tsy nitodika tamiko mihitsy aza ny fonao ianao ny voaloham-pitiavako ary ianao ihany koa no hamaranako azy anjara lay tena tianao andray
matoka efa tianao koa asaingy mifona raha mbola mangataka fotoana foana aloha. Ahoana ity miporanla rehefa avy eo a? Tsy mba nalasy kely ve tsika sa hoe Tena tsy afaka letsy androany fa misy olona mifanao fotoana amiko rehefa mirava. kosa dia efa manana rendez-vous ny namana dia tsy mba nilaza vaovao mihitsy iza ilay sipa tantara kely mibandy aloha e. Ko raha tsy hoe isaky ny misy mifanao fotoana letsy dia hoe sipa foana ako. Iza ny malalako mety mba efa niova ny akamako ohatra sa iaintsy mifanao fotoana amin'lahy. Tsy satroka aza ve moa letsy hoe mba izy mihitsy no mifanao fotoana amiko saingy tsy izy e. Izy aza fa ho heritaona sy tapana izay tsy nandrenesako vaovao intsoniko. Ka iza re elahy mantsy tsy dia mpifanao fotoana man'olona izany indrindra tao aorian'ny sarahan'ny lasiaintso izany nanery an'lahy tamin'ilay rendez-vous an'lahy ireny fa raha elahy manokana dia tsy mifanao fotoana izanyko. Manginy eo alahy. Tsy izany letsy fa tonga eto an-tanindrazana leneny toako a mamany asiny e. Ay dia izy izany no mifanao fotoana amin'lahy raha azoko tsara. Ie, sady tena manizingizina mihitsy izy hoe tsy maintsy tonga fa misy olona ho prezanteny amiko no androany. Rehefa izy moa no manizingizina dia tsy maintsy tonga fa raha tsy izany dia be tsy voamonomonina mandritry ny herinandro. Ay le ty mbola bedy foana. Ka za angely ity nefa niraisino solo ny asiny e. Sady efa niara lehibe ihany izay mirahala ka rariny izy raha mitondra ho toy ny zanany natirany ary mibedy a. Eno a sady alary izany efa nitondra ny sipa kely mihitsy keo. Fangary efa hoe misy ho prezantena dia tsy maintsy vehivavy foana e. Asa Iza no mahalala raha ohatra hoe anambady izy dia izay ho vadiny no ampiony amiko. Izy mantsy tena mbola tanora na dia efa mandrosondroso taona aza tena mbola mahataiza vatana. eno a tia eto fa sipa izany e. Mareniny eo lahy. Ary fa hoe sakindriny tao mibika be ohatra izao. Marina tsy ohatran'ireny hoe hamonjy fanasana ireny ty paozy miaraka amin'ity robe kely sy kiraro talon be ty. Ndriko ki misy fotoana ho vonjeko aky a. Dia menjaika be a. Fiasa be resaki hoe fa mety velosao poziko izao hoe tsy mahasosotra be ve. Mahasosotra amin'ilay mahafatifaty be. Sy mba matotra moa. Tena marina nge izany e. Marina tsy hitodika any amin'ny daholo ny mason'ny olona amin'izao. Asa bela izao io ndry hitako. Ao aloha mba amboary kely ny voloko ao aorianao fa sao dia misy tsy mety. Efa ho Quebec izao a. Mihoatra an'izao indray efa anjely retsy a. Ndry koa ki fa ndrio anga hijanona ato an-trano ihany. Andeha hivoaka any rehefa avy eo. Misy zavatra ho jereko kely izay. Ay aleo le fiara mainty ao izany no entindry fa aleo le fiara kely indray no entiko androany manjary tsy mifanaraka amin'ilay paozy sa tsy olana mihitsy ka mety foana izay mety amindry. Oke ary aleo andefa sao dia taraiky eo ka oy aleo hitondra akanjo mafana ihany sao dia mangatsiaka any aza mitondra dia amin'izay omeny indriny akanjony toy ireny anaty film ireny akia. Lasa fa tsy hain'ny atalandry eto ka baibai kia mahazo fafinaretana e. Tena tsara ke ty toeran'ity zaniko voaingana ve izy ty no nisokatra tamin'izaho taty farany mantsy to mbola tsy nisy an'ity a. Ie vao tamin'ny heritaona tany ho any mihitsy izy ty no nisokatra. Tena tsara tokoa aloha e. Na ny kadra aza tena hoe mahafinaritra be. Eny akiko mipiasa koa tena mahay mandray olona daholo. Izany mihitsy fa hono ary mama fangahoa misy olona hafa ho avy eo no to nangataka couvert mihoatra ianao. Fa naniko tsy nolazaina indray mihitsy fa misy olona hafa nasaiko androany. Ay izy zany ry mama sa olo tia mama.
re koa ke dia efa manao izay mahamielatra. Iza ny mahalalako. Mama kosa ange mbola tanora e. Sadinina moa ny olana amin'izany. Tsy olo tiako ankizy izany a. Eny e, olona tiako le izy, izany hoe tadidindrima ilay tovolahy tantaraiko indriny foana. Izy no nasaiko tonga aty. Tovolahy tena endry izany andro sady mahay. Nanao fianarana tany velana izy. Anjara no anarany. Anjara? Anjara? Iaintso. Andraso aloha, fanga mifankafantatra nareo? Hitako ihany ianao marina. Fa taiza foana ianao e? Anjara? Mifonay Anjara. No ny fitiavako anao daholo ny antony ireny. Ary tsy zakako ny nahitanao niezaka nampifaly aka nefa za mbola narahatra tsy nanaiky ho sitrana. Fantatro daholo ange izany e. Ary vonina eny e, efa vonina ny hanampy anao foana hatramin'izay. Andraso aloha ry zareo a. Fa angao anareo mifankafantatra. Endry mama. Efa ela aza. Andraso tokoa aloha e. Tena mila fanazavana tsara tokoa aloha le izy e. Ka iza no hanomboka azy? Ataoko fa za angamba tokony hanao mifankafantarana satria za ngeny nanasa anareo e. Dia za indray no gaga hoe mifankafantatra ka ianareo. Ka aleo ary mama manao ny fifankafantarana e. Na dia tsy misy azo ka zany fandehan'ny tantaranareo dia alao atomboka amin'ny fifankafantarana. Ka zao ary. Izy no Anjara ry Aintso a. Ilay tovolahy resahako andriny foana. Dia izy indray no Aintso ry Anjara, ilay tovavy efa nilazaiko anao iny foana koa. Dia mba hazavao amiko hoe toy ny ahoana indray no mifankafantaranareo. Ao ary fa za no hitantara ny fomba nionanay e. Lalina indray izany rakizy a. Fa raha azoko tsara nge izany dia Iaintso le efa fofombady ny asina ry mamy e. Dia iasina izany le tokony lazainy Iaintso afoana. Ie, satria toko iasina ny tena anarany asina fa nafoezina ny fiantso azy. Dia za kosa ny antso azy hoe toko satria izay no anarana tiany nentsoko azy. Tena lalina izany ka. Fifandrofian-javatra ve izao zava-mitrango izao sa andeha atao hoe lahatra sy Anjara angamba. Dia izay tokoa angary mama. Tiandre ve aloha ilay toerana natondrako andry e? Mety? Ritsa kosa izany. Tiako re a. Tena tsara sady romantika be mihitsy. Izay koa fomba niditra tato amin'ity restaurant ity. Ka safidiako mihitsy ity toerana ity satria tsara toan'ilay olona etrika ato ihany e. Sady toerana fandahanan'ny mpifankatia mihitsy ange ity toerana ity e. Izany. Misaotra ary. Tsara ka. Tena tsara be mihitsy. Le hira koa tena hoe mandrotsirotsy ery. Ie. Fa mahagaga fotsiny hoa hoe maninona no toa tsy misy olona mihitsy ato akoatra antsika e. Ka natokana ho antsika aloha izy izany androany e. Izany. Akoatra izay keo za dia mbola misy fanomezana omeko anao ty. Ino ty Ritsa? Oay eo toa peratra. Ie, peratra iny. Etiko angatahana anao ravaka ny tokantranoko raha tonga sitraka. Ekeko Ritsa. Ekeko amin'ny foko manontolo ny hovadinao. Misaotra Iaintso a. Matoke ianao fa hoendry sy anajanao a. Tsy toy ny taloha tsony aho. Matoky anao ange Ritsa e. Ary tianao, tena tianao amin'ny foko. Tsy mijery izay lasanao fa ianao sy no avoko iarahako aminao izao no masaka atao an-tsaiko. Misaotra Iaintso a. Ary ao ary ampidiriko amin'ny tananao ty izy e. Zay andray tsara ery le izy amin'ny tananao a. Izany eo. Ie.
Misaotra. Fa ahoana aloha ny lasantsika n'izao amin'ny anjara namanao e? Raha ny amin'izay indray a dia aleo ngamba tena asiantsika fotoana manokana mihitsy, ohatra hoe amin'ny lahady hariva. Amin'izay sika no milasa vaovao aminy. Aleo ary tonga dia makany an-trano nareo e, sa tsy mety dia tonga dia miara-misakafo antsika. Tena mety izay ka. Ohatra hoe lahady amin'ny 1:30 eo izany izay ny tonga any, fa anjara mantsy rehefa lahady maraina tsy manaiky mihitsy raha tsy mandeha mivavaka aloha. Dia tonga dia miaraka aminy izany e. Tena mety be izany ry tiako a. Ambatoaniza hono izany hovadindry izany Renitso. Oreraka eo foana ianao ry mama fa zaza niezaka ny sikotra azony amin'izany fa tena hoe mavavy izy e. Tsy mety nilaza mihitsy. Io hitanareo eo ihany izy. Sady izay mihitsy angamba izy a. Aleo aloha sokafako. Tena niovy Renitso a. Aiza izy taloha ilay mahasitsika fiteny iny. Izao izy ty toa malefaka sy sarika be mihitsy. Ny fitiavana ondro ny mama mampiova olona ihany koa. Na tamin'izaho vao tafaverina taty koa aza nge tena gaga fa tena hoe niovika ale. Izy ilay manao paozy matotra be iny lasa mihetsiketsika toy ireny tovovavy kely ireny. Mangina alondrifo reto miditra reto ry zareo. Mandrosoanareo, aza mihafahafa e. Ohatray, fa kay ve nisy an'izao e? Ary langeririza tena mamely tampoka mihitsy. Mankiny eo ilay ty fa tsy. Entso, fa kay ve rija namany anjara ihany miaraka amindre? Tena sy ho fitantarana mihitsy aloha ka. Eno a, tena tantarao mihitsy aloha fa na izaho teto akaiky ny lateto foana aza tena tsy naharaka ny fandehan'ny tantara. Eny e, mety ho gaga nareo rehetra fa zao no izy e. Vao nahita ny Entsoa dia tonga dia baby mitateraka. Ary nataoko izay fomba rehetra ifandraisana taminy. Izy moa nasiantsika sy niavina tamiko izay ihany kanefa ohatra ny tsy namelako raha tsy latsa-pity tamiko. Dia zao hitanareo zao. Riza koa rangahy dia manao izay mahamenatra ka. Moa ka izany izy io. Dia tena niova tokoa ilay zoko ka lasa tsy mahasitsika tsono mihitsy Nareo koa Ny feny angamba rak'izy dia ny hoe efa anjarany ianareo a. Satria na dia ny any anjara sy Aintso aza anie dia tena mahatalanjona tokoa e. Eny tokoa. Mba tantara hoe ry Aintso. Dia toy izay no tena fizotry ny tantaranay ry zareo a. Rehefa avy nisedra zavatra maro izay dia tafiaraka ihany ny farany. Asa anjara araka ny lazain'ny mama tokoa angamba? Anjara tokoa. Ianao no anjarako ry Aintso a. Dia ianao koa ny anjarako ry Aintso a. Efa anjara tokoa ny anareo e. Gastitan Taragas. Ianao no anjarako. Tantara mitohy, nosoratany Nono Razafy. Novelomin'ny Naina Rahaingomanana sy Christophe Rabearimanana. Miaraka tamin'ny Louise Ravelso, Sylvia Randrenatoandro, Nanja. Nandray feo, Mamy Arvony, nandrindra raha teknika, Aro, na natontosa. Nanja Razafindrakoto.